Sosialy kosa indray ny tapaka volana oktobra ity no ataony fizarana tandry ho an'ireo olona telo arivo ny Sonedanana araka ny dingana vitan'ny afary malagasy mitondra fanazavana moa ny filohan'ny ty fikambanana ity. Zao zany dia mahafaly anay no milaza fa amin'ny larobia 15 oktobra zao no zaraina ho isambatan'olona ny tany ny tany moa zany zay mariako fa efa nisy ny nanajarina azo karatany ara-dalàna tamin'izay tany zay dia noverina ao anatin'izany rehetra zany zany fa hoe hoanao ny taratasy famindrana amin'ny anarany tsirairay avy. Ny tiana ho tenenina ihany koa zany aorinan'izay dia anomboka avy hatrany amin'ny fananganana trano izahay ka trano zato aloha zany ty ampiandohana no vinavinaina dia anodina andreo orinasa maro isan-karazany eo amin'io resaka projet exode-urbain io toy ny hoe fitrandrahana vato reo volo fanondrana sy ny sisa maro isan-karazany. Ny amafisina moa zany fa niainga tamin'ny assemblée générale teo tamin'ny latsinainy teo zay nitanterahanay teo no zato dia nanapa-kevitra ny rehetra fa ny eo Sonedanana aloha zany ny tany ho zaraina voalohany zay bord de la route ny route nationale numéro 4 ny ady tany tsy hisy mihitsy ao anatiny zay tiana tenenina moa zany fa nazahoana an'izay karatan'izay ary anomena ny mari-panajariana ny rehetra. Ny zavatra tiana ho tenenina ihany koa anatin'ny tetikasa dia ny hoe ny tetikasa dia tsy tsahatra fantanjona dia ny anana malagasy rehetra tany eto zany dia misaotra ihany koa ministera amponina sy ny raharaha sosialy izay resy lahatra ankehitriny ka anisan'ny nomiteny an'izay exode-urbain zay na nouvelle ville. Eo ihany koa zany isorako ny association tany gasy izay mahatsapa an'izay rehetrarehetra zay fa hoe anao an'izay dingana na raha ny afary malagasy zay. Ny tiana tenenina dia fampandrosoana ny firenena indrindrandrindra ny olona ara-tsy sosialy dia tsy vitan'ny olo-tokana fa tokony fametanana foana ny rehetra ary zava-dehibe ao anatin'izay rehetra zay dia ny hoe ho anay afary malagasy dia neverinay fa tonga amin'ny tanjony iriny zahay satria afaka nanome ireo olona ravatrano toy ny tetsehasomanandrariny na nsana sy andotam-penaka ary maro hafa isan-karazany. Ny fangaroan'ny olona rehetra ao anatin'ny projet io dia azo atao zay zany dia mametraka mazava mihitsy hoe niza ka mbola te hiditra ao anatin'ny projet afaka mametanana ao anatin'ny projet ary afaka hiditra jery ny fanampiana rehetra dia miantso zahay. Io moa zany zao rehefa vita ny zavatra rehetra dia ifanantona ara-panjakana amin'izay zahay ifanampiana ahafahana manavitra andreo mpiarabelona. Ny tiana tenenina ihany koa dia maro commande toy ny voanatsindrana zany izay efa nazahoanay commande 150 tonnes ny sakay ireo episy. Efa misy ihany koa ny orinasa zay efa azony rehetra tsy diana ankehitriny miodina mikarakara andreo vokatra rehetra ary ny zava-dehibe ihany koa dia ny hoe mampafantatra zay zany fa ankehitriny dia efa mipetraka ireo pépinière na ny voza na fafy hoentina ho ajariana hoentina ao anatin'izay rehetra zay nitanjona dia ny hoe fananganana tanàna vaovao misy fiariana. Ny olona rehetra ao anatiny zany dia tsy maintsy manana an'izay fiariana zay dia mipetraka tsara mazava ao anatin'izay fiariana zay ny hoe tolotra sy ny tinaty dia ny ambiance rehetrarehetra mameno ny fanatotolonana izan'izany mondialisation ny telefona sy ny sisa mahazo réseau tsara ary efa misy ankehitriny ny fomba ametrahana ny jiro sy ny rano ny toerana ihany koa hoe ahafahana mametraka an'izay ambiance rehetra zay. Ny tiana tenenina sy ny tsindrina mafy ihany koa dia ny hoe io dia noezahana ao anatin'ny ezaka rehetra ho anjara briky no ireo traikefa zay hita tao anatin'ny afary malagasy na olana ara-tokatrano ny fahaterena eto tanan-dehibe ny olana zay tsy maintsy ho atao ka neverinay fa adidy goavana eto amin'ny tany sy ny firenena zay ary isaoranay ny rehetra ifametanana sy ifanampy ao anatin'izay. Io moa zany zay rehetra manana fanirina fanampiana fanakianana sosikevitra mahakasika ny projet dia manasa azy avao zahay ho avy eny amin'ny braon'ny afary malagasy anosy zato tsinanana eo amin'ny propokotana anosy zato tsinanana voalohany misy ny braon'ny afary malagasy ary ireto ny larana tarbi zay zahoana ny afary malagasy ahafahana manatsara trany sy mandray raha mbola misy mivonina hiditra ao anatin'ny projet na sosikevitra 033 17 743 98 033 17 743 98 033 17 743 98 sy ny 034 98 005 16 034 98 005 16 034 98 005 16